Génération 88 FM et Valamvalpool Tepkava. Alarobia fa 20 ny volana décembre 2024 faly indray izay équipe solide ny génération 88.8 manaritra ny arahaba antsika rehetra ny tokantrano amin'izao maraina izao dia eto indray izay araka mahazatra taiko mahazatra tsy izay reto moa zany no hoe équipe solide ny génération 88.8 fa ao ambadika ao koa misy antojo misy ambonina misy andida rijatahina ry tahina samihafa rijatahina sy tahina dia ireo indray no miara-misala aminay efatra mianadady mianada Mathieu moa zany io introduire dia tsy introduire zany izy moa dia ataontsika an'izany dia izay indray miaraka aminareo eto mandritry ny adiny roa dia eto indray tsika hanome sosiny tsara indrindra. Yes, miarabantsika rehetra indray amin'ity maraina ity mba higaila indray no teny voalohany satria ifady-biasana ny toerana arak'ilay filazany zareo any amin'ireny seza divany ireny. Dia izay ihany koa no entinay miaraba averiko hatrany miaraba manahoana daholo tsika rehetra. Alarobia androany noho izany dia efa tsasaka sady ny herinandro izay rehetra ahoana moa zany ty herinandro ty sisa dia aveo vacances na ihany koa congé annuel ny orinasa dia efa courage daholo satria amin'ny herinandro sady andray akoha ho andreo mpiasa na mpifanjakana na privé BDP vary andray 13e mois sasany dia eo rehetrarehetra daholo zany hoe décembre dia sady fety no ihany koa courage daholo ny olona rehetra akory Mathieu. Miarabantsika rehetrarehetra efa voateny namako rehetrarehetra moa zany ny fiarabany eto amin'ny Pool TV la télé autrement inisany gaila teo nisy anzina dia ny tenako moa zany manotra anareo fiarabany amin'ny andro an'ity dia bon zay tsy dia hoe lava resaka be zany fa zay miaratsika zany anatin'ity fandaharan'ity androany maraina efa nompo moa zany le izy dia be dia be koa ny zanam-pandarana raha nareo androany anatin'ity génération 88.8 efa natsitiky Mathieu zay ihany ireo zanam-pandarana misy ao ny mety hotetry ny andro ny minute prix ny ao ihany koa ny question du jour ny ray masivalo ao ny jour J ny cool flash zadino isaky ny adindray ary ny vaovao an-gazety amin'ny fito sasany eo no raha tsika anazy eto amin'ny génération 88.8 ihany ahitanao an'izany rehetrarehetra zany ka za misaraka aminay azadino kosa nefa ny kilalao izay ataontsika eo amin'ny fito aoriana amin'ny vaovao eo sy amin'ny valivalo anoano zany tsika manao kilalao namoana kilalao atsika dia antso atabi ataonareo amin'ny 033 65 888 88 mametraka fanontaniana izahay ka rehefa mamarina 10 ianao dia azonao ny loka ianao no mibatany loka entinao tsara mihitsy satria ianao zany tsara vitany eto amin'ny génération 88.8 moa dia hira sy mozika ihany koa dia tsika hatramin'ny farany foana ary tonga eto mihitsy Mathieu anolotra n'ity hira voalohany ity hosolon'ny fifandraisan-tanatsika. Ie dia ity zany le hira moa zany efa ela efa niainareo tao amin'ny onjapeo 88.8 le izy moa zany miaraka amin'ny Rihanna sy Eminem eo amin'le lohateny hoe The Monster. Hira mahafinaritra dia mahafinaritra ndray le clip vao mivoaka tena vao mafana vao tamaly izy mivoaka vao sikafany ohatra izao vilany dia io le izy dia tonga dia loaranay dia tonga dia narosonay anareo anisany single fafirin'ny Eminem sy Rihanna niaraka zao izy io faharoa satria nisan'ny love the way you lie partie 2 fotsiny partie 2 zany fahatelo zany satria mba efa samihafa le partie 1 partie 2 ka le partie tonga tsisy misy ka misy Eminem marina zany One town like a champ. Dotto dia ratsika avy hatrany ary. Tetry ny andro ary anio alarobia fa 20 ny volana décembre 2024 ary ao Antananarivo aloha dia fifanimbiasana andraona sy masoandro mitoetra zao maraina zao fa ny tolakandro dia mety ahitana orana tandrifondrahoana ho arahi-kotrika ny maripana kosa dia andidina ny 40 hatramin'ny 17 degré any Antsirabe manarak'izay dia isorana malefaka arahi-kotrika mandritra ny tontolo androny anio 17 hatramin'ny 24 degré ny maripana
Any fianaratsoa dia isy rotsakorana 20 amin'ny 17 degré ny maripana vao vinavina. Manarak'izay ny tomasina fatratsinanana iny mahazo ny tomasina sy ny nosy Sainte Marie dia omaina tanteraka aloha ny andro 4 hatramin'ny 4 maripana ambony indrindra ho an'ny tomasina, 2 degré kosa ho an'ny nosy Sainte Marie. Any Atsiranana ifandimby-drahona sy masoandro maraina sy ny hariva fa any lelan'izay mety ahitana orana tandrifin-drahona ihany, 3 degré ny maripana ambony indrindra. Any Anosy be kosa dia ifandimby ihany koa drahona sy masoandro maina ny andro zany fa mety ahitana erika ihany nefa ny any amin'ny fiafaran'ny tolakandro 20 hatramin'ny 20 degré. Any Mahajanga ifandimby-drahona sy masoandro maraina sy ny hariva dia misy sisy erikeriky manify any eny tena neny 20 hatramin'ny 20 degré ny maripana. Manarak'izay Toliara dia somary andrahoana aloha ny andro lalova andrahoana ihany moa zany satria sava ihany zany. Avy eo ny maripana kosa dia anelanelan'ny 20 hatramin'ny 20 degré. Ho an'ny Morondava dia ho tsara tanteraka ny andro amin'ity anio ity 20 degré maripana ambony indrindra. Taolany andro ifandimby-drahona sy masoandro maraina dia siorana tandrifin-drahona ny tolakandro 20 hatramin'ny 13 degré ny maripana. Ho andro nosy manodidina antsika kosa indray dia sava aloha ny andro any amin'ny nosy La Réunion torak'izay ihany mety toetry ny andro any amin'ny nosy Maurice any. Manarak'izay ny Comore dia iserika tandrifin-drahona ny tapa-maraina fa ifandimby-drahona sy masoandro ny hariva ary amaranantsika azy any Seychelles dia andrahoana ny andro ny maraina moa zany ary zay andro mandrahona zay mety hitarika orana malefaka. Ny filetehan'ny masoandro ary izy menakavy dia fatary fa amin'ny enora mahery 13 minitra raha ho amin'ity anio ity, zany hoe tsy miavaka amin'ny tamimaly zany mitovy amin'ny tamimaly ihany dia zay no mety ho toetry ny andro. Dia sorany mintsona ny olotra an'izay mety ho toetry ny andro zay inona santenana fa afaka nisafidiny akanjontsika tsara tsika tamin'ny alalan'izay mety ho toetry ny andro zay. Na izany ary nefa araka nefa nambarany Minso teo dia efa any amin'ny toandro any zany vao mety hisy rotsakorana tsy izay Minso dia raha miaraka aminay nefa nareo dia tsy hisy mihitsy izay rotsakoran'izay satria atao aminay dia alika foana ny masoandro satria mafana be foana ento koa izay tapitra ny vasasany ny fandarantsika fa mbola tsy tapitra aloha fa mialohan'izay ao anatin'ny fandarana amin'ny antion'io ity dia misy hatrany ny kilalao ny lalao izay ahafahanao miditra amin'ny vatana moa zany amin'ny laharana tsy niova 33 65 888 88 izay ny lahara tarby orinany amin'ny cool flash amin'ny 7 dia cool flash amin'ny valora dia zay zany zao efa mety sy papa hoe firy cool flash dia misy anankiroa izay dia zay loka moa zany misy ihany koa le lalao goavambe izay rahana amin'ny Gascom loka Nintendo Wii azonao Nintendo Wii zany avy any amin'ny Gascom dia mandefa SMS indray ianao amin'ny 33 56 88888 dia hoe milaza fandaharana misa telo zany tsy voatery amin'ny télé ihany fa na amin'ny radio ihany koa dia KTV miataka kely dia ny valiny marina dia zay dia fisariana mandeha ihany dia raha anao tsara vita dia mahazo an'ilay Nintendo Wii. Zay mahakasika ny lalao fa toizantsika zaram-pandaharana hiditra amin'ny minute prix tsika vony miarana avy hatrany minute prix. 70 kilo. Minute prix. Resaka andreny fitaovana vita amin'ny vy ireny sika izay fampiasantsika amin'ny fiainana andavanandro indrindra moa zany sika malagasy no tena fampiasan'izy ity dia ny minute prix hoaniny androany dia resaka mahakasika andreny angady reny barapince ireny ny antsim-bile sy ny sisa fa avy hatrany dia atolotra anao tsy ampendraziko elatsony ianao avy hatrany dia atolotra anao hoe ohatrinao na sotrinao na ny vidin'izy ireny teny an-tsena teny. Raha ny fourche aloha dia fatary fa 3 ariary ny vidiny, 3 ariary ny vidiny raha toa kosa ka ny lapika dia 4 ariary, ny barapince 3 ariary, ny antsim-bile kosa indray dia 2 ariary ary misy ny fourche lehibe ty lehibe ty zany natao fandrovana fako izy raha ny tena marina fa le fourche le kely indray fandrovana andreny arina ireny dia ny lehibe kosa indray dia mahatratratra ny amin'ny 1 ariary ihany ny vidiny eny an-tsena eny. Ny ino moa izy raha hoantsika eto andrenivohitra zao ohatry ny tsy dia niasa saina firy tamin'izay efa ny mety ilaina ihany zany amin'ny fahavaratra zao ny andro dia ohatra hanamboarana
ny atokotany any zaridaina sy ny sisa dia ilaina ihany izay zavatra izay fa tadre fotsiny arafesiny torohevitra moa efa nomeny andraso aloha fa mbola ho antsoina ndray gaela rehefa aveo ino ary tsy nomeny le izy omaly tsy nomeny le izy omaly fa efa ndresaka an'izay ihany moa tsika omaly na izany laty izany raha tanatin'ny question du jour dia efa torohevitra tsotra ihany le nentina omaly hoe fa fao tsara aloha le fitaovana vita amin'ny vy ireny vao izay vao aprima fa anisany manahirana rehefa le arafesina iny le fitaovana sady ihany koa iny fitaovana arafesina iny rehefa ampiasainao ka vao kitika an'iny ny vatana dia avy hatrany dia mitarika amin'ny aretina zany izay fery be mihitsy indrindra fa hoe le sady fahavakatra zao ny andro dia hita miarana le manao kapa rehefa le eny an-dalana fa zany dia sendra le fantsika arafesina indrindra mitsofoka ny ay tena ratsy dia tena ratsy fa aleo mitandrina tsara ihany zany amin'izay dia iny ihany koa zany minute prix resaka angady resaka ilaina amin'ny andavanandro na eo an-jaridaina na amin'ny volo na amin'ny rehetrarehetra ilaina izay avokoa misaotra miarana zatra ary miverina le taloha le isaky mavidy dia misaotra ny ela be tokoa tsika tsy nanao an'izay eny ary efa mimakomanareo rehefa aveo fandray ny andro izay tovy betsabetsaka ny fahana so dia tapatapaka eny tenatena iny ko efa fantaniana fa efatra vao tapaka fa andray ny antsonareo zay rehefa aveo fa zao aloha tsika naraka hira dia hiditra amin'ny cool flash rehefa aveo raha vonany eo ambadimbadika ao ndao ary tonga soanaty fa te tsy isanandro tofaseho mba indremande ny atao tanàna rehefa mamoaka ty bomba be mipikapika miaraka ampaposy dia faoke sy mpanakiana leo any ary lirerony anenjika mbola lavitra tsy mavidy intsony fa muzika isanandro aty rofinanykony fa skaraka SPT zay efa lasambony fa NSF musique cadence top nega fa instrumentona kely dia fa kopela fa sandy kely mba mitravojoty zay papa volume ambony kely dia fa manalazela fa nako misy tsikitsikely dia cheese tsontsokely dia is ny makely dia please rockara kely dia is repety kely dia please atat kely dia meet slima kely dia is manova pare fazele feb mande maeza makapine dits rap gen kepe novo NSP rixa som flow mamay pesado mazan symboli tazan fasbir mit fazan richa para kau raskara kuk no laulas feb so Génération androany fotoana amin'ny fanaovantsika papile tsy novo ifa amin'ny life tena izia raskara SP daoana lazia tonga fatira te fiesta amin'ny VIP itile rek la boss SP zao mindana sauce boss dirna ty fasta fangaro ambrick rose Zazing stella fotsiny repebe atiko feo nasagia Okay, let's go out to the camera let's go back to the news thing and vibes got fuck up and now so the manara yet has ever party Samela vibe demon do not try to sex money hey it's all the music I think the music in the one now I'm off not up a bit six up and up on left one of me pupa come keep shit okay let's go down one let's get a party hey okay let's go down for midnight the chande hey okay let's go down one let's get a party hey okay let's go down for midnight the chande it's time but don't buy your stars it's time but don't buy your stars
Gotta know the rest down a body, don't my yard folly. Efa tsara mihitsy amin'izao fotoana izao isika rehetra efa mahafinaritra tokoa iny Oary mandinika efa pare avy ety titre le dia amin'izao fotoana izao tsika ary dia afaka mandray antso amin'izay amin'ny 033 65 888 88 no afahantsika miresaka afahantsika mitafatafa ihany koa amin'izao fotoana izao. Tonga dia miandry ny antsonareo ary izahay rehefa miantsonareo dia azadinao aloha miteny ny anarana sy ny toerana izay ipetrahanareo dia rehefa mahazo loka ihany koa nareo dia azadino ny azadinoana ny mitondra ohatra hoe kara-panondro na zavatra alors tsika aloha anaraka dokam-barotra kely anaraka dokam-barotra dia aveo tsika Antony ka andao ilalao miaraka amin'ny Cool TV FM sy ny Génération 88.8 raha te ahazo loka milay be amin'ity farantony ity ndonge andram valiana ary ty fantany ity manomeza fandaharana miisa telo vokarin'ny Cool TV FM tsy amin'ny fahita lavitra irery ihany fa amin'ny radio ihany koa alefasoriny valiteninao manomboka izao ka hatramin'ny fa 1 volana décembre amin'ny 033 56 888 88 code KTV espace Denval Marina ity loka miandry anareo. Console de jeux vidéo Nintendo Wii avy amin'ny Gascom, la référence en jeux vidéo. Izy fisarihana mataratsika hoe izy aminareo no omena an'io loka ngeza be io. Izay rehetra eto amin'ny Cool TV FM dia mirary krismasy feno fifaliana sy taom-baovao mahafinaritra ho antsika rehetra. Samedi gli. Fandarana arahintsika eto amin'ny Cool TV School FM. Isaky ny sabotsy amin'ny 10 ora hatramin'ny 1 ora ariva miaraka amin'ny Thierry. Izay indrindra mihitsy afaka milalao-tsika amin'izao fotoana izao afaka mihaino anareo tokoa zay dia zay fa alohan'izay dia tiako ny manamarika moa zany fa dia afa toizantsika kely angamba ny lalao maty satria omaly nisy anankiray tsy nahazo akanjo avy amin'ny makafy botika iray dia eo ihany koa anankiray ihany koa nisy nahazo daholo moa le gascom le bondasana familiar asitsika zany zay bondasana familiar ny gascom sy makafy botika no lokantsika androany dia zay manamarina voalohany afaka misafidy hoe inona ny tiany fa hoan'izany zany hoe afaka tonga dia terina zany tsika rehetra iantso amin'izao fotoana izao amin'ny 033 65 888 88 no iantsontsika menakavy amin'izao fotoana izao tamin'ny Génération 88.8 averina fantany 88.8 afaka miantso zany nareo zao ingakangana dia misafidy hoe loka avy any amin'ny makafy botika ve sa loka avy any amin'ny gascom. Anankiroa moa zany tokony ahazo daholo zany ny olona anankiroa izay andesy eo zany hoe tsy maintsy andeha daholo ireo loka anankiroa ireo fa isika rehetra fotsiny izay tonga alohany afaka misafidy fa zay tonga izay faharoa moa zany dia tsy hoe ratsy ny loka fa milay be daholo ireo fa zay ho an'ny lehilahy sy vehivavy mihitsy ireo zany hoe ho an'ny vehivavy zany makary dia ho an'ny lehilahy akary manana daholo ho an'ny neonelanelana angamba tsy fantatra hoe izy amin'ireny tiany. Mety hoe loka avy any amin'ny makafy botika fa hafahafa. Merhaba tompoko. Merhaba anao tompoko. Allô.
Allô, moyen. Allô tsy maheno mihitsy zay a Spéciale, manao tolo zareo. ohatrany somary maheno fa any avadikany e. Iza le miantso? Malala vitito. Zay indray manala vao hita. Sarotra be, ndao atao sarotra be reny. Fantenena voalohany ary malala firy ary maridrefiny Cool FM. Anao ianao azafady. Firy ary maridrefiny Cool FM e. Fontenena 88.8. Ay, marina soma tsara fantanina manarak'izay. fantenina faharoa indray ary amin'izao fotoana izao a inona no renivohitra Italia? Inona no renivohitra? Renivohitra Italia. Capitale an'Italie? Italie. Rome. Marina valitenao e. Manaraka? marina valitenao. Inona ry any no sita ahafahantsika manaraka ny Génération 88 mivantana amin'ny internet amin'izao fotoana izao? Azafady le fanontaniana. Sita fanitranokala fanao manaraka ny Génération 88.8 mivantana amin'ny internet amin'izao fotoana izao. Inona ilay izy? www.KOLO.tv. Mitsatoka indray ny malala. Ahoana tsara hoe malala? Kosa e. www.facebook.KOLO.tv. Zany ve? Nefa tsy zay. Tsisy TV ilay izy a afaka miditra amin'ny www ihany koa kanefa eny e tena diso malala. .mg ilay izy. Mamerena miantso malala. Mamerena miantso rehefa avy eo tena rehefa avy eo a. Ok, arrête. Zay nge malala ela indray zao malala tsy nijery anay dia zay dia tsy Averiko le misy araka le tenezina teo afaka miditra amin'ny www.cool.mg na ihany koa avy hatrany dia ny mivantana live.cool.mg. Raha manao le 3W fotsiny dia mba atao hoe www.cool.mg dia live. Satria iny be dia be sy hitany cool ao anatiny zavatra hafa sao dia anoizantsika ny fandarina ihany ary dia ter ny antsoantso amin'izao fotoana izao a zay malala zao efa teo dia aiza indray ry Amor sy ry Darlina sy ry sasandreny ry Maherina. miraba tompoko. Manao na tompoko. Iza le miantso ary? Sola le tia Faidy. Dia hiara-kilalao aminay sa angatakira? Hiara-kilalao. Zany eny. Zao ary mila zary ianao a zana-pandarina eto amin'ny Génération 88.8 a manomboka amin'ny I. Manomboka amin'ny I. Manomboka amin'ny I. I kely io a? Amin'ny teny frantsay le izy. Misy manao hoe pem pem. Lasa ve? Fafaony lalana. Embouteillage. Zany hoe eto amin'ny Cool FM. Ao ve? Hafa indray ary. Allô le hafa ary miraba an'le hafa. Miraba anareo avy amin'ny mora rano eny a mora be zany vidin'ny rano eny aminareo eny. Mety tsy vidiana kotra re? Fanontaniana avy hatrany ano atoditray tsotra dia tsotra fotsiny a any a. Zao ary firy amin'ny Cool FM firy ny maridrefy ahafahana maka mihaino Cool FM? 88.8 marina soa matsara. Amin'ny sary famantarana ny Cool TV ary inona ny loko tena mibahana amin'ny logony tiako lazaina. fotsy sy manga. Ao tsara. Inona ary ny zanam-padina roa voalohany atolotra eto amin'ny Génération 88.8 vao manomboka dia ireo zavatra anankiroa ireo no arahanao eto amin'ny Cool TV Génération 88. Inona ary izy roa ireo? Degré dia minute prix. Fanontaniana manaraka ary mety tsotra ve ilay izy neny tsotra milazary anarana mpanao gazety anankiray eto amin'ny Cool TV. Narina. Marina. Hoe
Ray sisa amaranantsika azy ary milaza fandarana eto amin'ny KOLO TV anankiray. KOLO sport. Marina. Zay ary. Azonao ny loko. Iza tinao makafy boutique sa gascon? Inona ty? Akanjo avy any makafy boutique sa bondachar roa alina ariary any amin'ny gascon? Anao le mankafy boutique? Eny ary. Dia resahany namanao ambadika eo nga raisina ny anaranao dia izay dia misorabetsaka anao e. Amin'ny zoma ianao afaka makaty mandalo aty maka ny taratasy fanamarina hoe azonao Tsy soma fividianana, fidy daholo ny olona. Alao amin'ny latsinainy izao. Le nitenenina malika izany alao amin'ny latsinainy no makaty amin'ny KOLO TV satria fividianana tokoa kay amin'ny zoma. Fanamarihana kely momba ilay lalao izay natolotry ny KOLO TV FM moa zany izy ity le hoe milaza fandaharana anankitelo vokarin'ny KOLO TV na ny KOLO FM dia rehefa mandefa SMS ianao azadino mihitsy ny mametraka ny anaranao sy ny adresina tsy manino zany tsisy adresa fa ny anarana feno zany tena ilaina hoe alefa miaraka amin'izay zany hoe KTV dia mandefa ianao valiny anankitelo le fandaharana anankitelo vokarin'ny KOLO TV na ny KOLO FM dia apetrako eny amin'ny farany any anaranao feno. Fa fety koa zao ny andro akatiky ny fety sika dia betsaka ny lalao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM izana ihany koa mpifalifalintsika rehetrarehetra dia misy an'ilay lalao efa henonareo ihany ny bande annonce-n'izy iny lalao momba amin'ny Saint Valentin zany dia eto dia marihana fa le amin'ny lalao Saint Valentin iny reto dia tantaram-piainanareo ny ainanareo ny tantarainao anatin'ilay hainao tao an-tsoratra zany dia iny no alefa aty aminay zany hoe ny tantaranareo roa kely zany no alefa aty aminay dia tantarany ainana le izy dia iny no zany no tsarainay tsarainy mpitsara zany hoe izy any tsara indrindra dia misy surprise atolotra ho anareo fa dia zay taninareo ilalao an'izay lalao zay indray raha ohatra ka hoe zao ianao vao mare an'izay dia lalao Saint Valentin zany soratiny ny tantara-pitiavanareo dia alefa aty aminay tsy tantara foronina so dia hoe mampiasa talento indray ny mpanatalenta amin'ny famorona tantara dia amorona tantara tsara indrindra eo fa tena tantara ny ainanareo ny onanareo ny sedra ny ainanareo dia avy nefa nareo lasa mivady any amin'ny herinandro dia zahantsika ho atsony eto ny tompona andraikitra ny fandaharana fa namanazava kokoa an'iny lalao an'ny KOLO TV zany hoe iarahantsika rehetrarehetra amin'ny Saint Valentin iny ka dia eto izahay dia efa manentana saratra rehefa hitantsika eny amin'ny fampafatarana na ny télé na ny radio izay lalao izay koa dia efa din'izao dia efa soraty amin'ny taratasy atero aty ao anatina valopy ny lay tantara raha ohatra kosa ka email zany hoe mifanerasera amin'ny email dia amin'ny info@kolo.mg no andefasana izany. Farafandraisana anazy io moa zany tsara marihana ihany hoe farafandraisana an'ilay tantara sy ny fisoratana roa anarana aty amin'ny KOLO TV FM dia amin'ny 5 janoary 2024 hoe efa ohatry ny hafahafa zany tena 2024 izy io tsisy hoe voafetra hoe 570 mona tsy fantatra ohatran'izay fa arakarak'areo ihany io fa tovy tsara tantara ny ainana fa tsy foronina milay nareo dia ndao tsika anomy fandarana amin'izao fotoana izao ny ray masivalo amin'izao ririnina izao tokoa satria ririnina fa marina digrezara dia ndao antsika hiditra amin'ny ray masivalo moa fa marina zao ray masivalo Ikarakara zaridaina indray isika ho any androany faraparany herinandro koa moa zany fotoana fikarakarana izay zaridaina izay efa akaiky mifety dia mila atao tsaratsara daholo ny zavatra rehetra manodididina anao mila avaozina ihany koa reny karakaraina ihany koa reny voninkazo sy zavatra rehetra eo an-tokotany ireny ka torohevitra kely omenanao ary mba hanatsaratsara kokoa ny zavatra izay volenao dia izao rehefa matetika isika eo an-trano manao an'ireny œuf-dur reny mahandro an'ireny atody reny dia le rano avy nandrahoina an'ilay atody rehefa mafana be moa zany izy dia tsy harina zany iny rano iny fa avelangatsika dia iny rano avy nandrahoinao atody iny no anondrahanao voninkazo fa iny zany solona ohatrany hoe karazana vitamine ho an'ilay voninkazo izay volenao dia mahatsaratsara endrika anazy ihany koa dia tsara be amin'izay ny zaridainanao mandrapahatonga ny 2024 zay zany fa ny resaka œuf dur ianao teo
dia ahoana ny alalàna hoe ty œuf dur dia ty mbola inona ary Samay, no hoe ty œuf dur dia ty mbola atody manta. Ny ahafantarana azy dia ahodinao ilay izy, dia ny œuf dur maivana satria ilay efa avy nandrahoana fa manta mavesatra izay mihodina haingana be no œuf dur. raha vao mihodina be zany valy any raha tsy disa e. ta moa zany fa mba fantanay ihany koa ary anisany anontanianay zany rehefa avy eo Zay tokoa reta. dia ndao antsika hiditra amin'ny zanam-pandarina manaraka ny jour J amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Minsoa Lemavo. Aujourd'hui, c'est le jour J. Iza indray rery ny olona malaza ho tsaroana ho any androany? Tsisy. Androany ny 20 ny volana Desambra taona 13 dia misy ny andro manamarika be dehibe atolotry Minsoa eto amin'ny tsy anio ity fa zao tsika aloha dia efa hoe hanaraka an'izay fa efa lazaina moa zany hoe efa etam-piandohana hoe ho an'ireo rehetra izay manatsingerin-taona dia arabaina amin'ny tsy anio ity 20 Desambra izany tokoa dia anisany hoe efa mpanakaiky betsaka mihitsy ny olona manana tsingerin-taona miandro volana Desambra tena marina dia ndao ary Androany 20 volana Desambra dia andro resam-pirenena ho an'ny mpifindra-monina reto amin'ity anio ity. Nakaraha izay ity hoe 20 Desambra andro resam-pirenena ho an'ny mpifindra-monina ity mba hoe hanamafisana sy hanamafisana sy hampiroboroboana ireo zoandreo mpifindra-monina zany. Tamin'ny efa taona lasa no nanapahana an'izay daty izay hoe ny 20 Desambra no atao hoe andro resam-pirenena ho an'ny mpifindra-monina. Miresaka an'izay mpifindra-monina izay tsika efa fantaro fa nisy mpifindra-monina hoe resam-pirenena dia mahatratra eo amin'ny 2.300 tapitrisa eo zany maneran-tany, 2.300 tapitrisa maneran-tany ireo mpifindra-monina, ary ny mpifindra-monina dia mety misy voka-tsoa eo amin'ny firenena anankiray mety ihany koa nefa hoe hiteraka voka-dratsiny hoe hiteraka voka-ratsy zany izay fifindra-monina izay ka ny 20 Desambra zany dia hoe hanamafisana sy hampiroboroboana ireo zoan'ny mpifindra-monina satria manana ny zoany ohatry ny olona rehetra ihany koa ireo mpifindra-monina ireo. Ankoatran'izay ihany koa tamin'ny taona 580 sy 710 20 volana Desambra 580 sy 710 dia nifoanana ny fanandevozana tany Etazonia tany zany nifoanana zany ny fanandevozana 580 sy 710. Ankoatran'izay ihany koa dia niditra tao anatin'ny firenena mikambana ny Japon izay araka-hitantsika moa ny sainam-pirenenany zareo mety ho fantaninareo avy ihany koa izay ohatry ny ahoana ny sainam-pirenenany Japon fotsy dia misy menamena boribory eo ambany aika efa izay fantaneniko izay ho anareo izay mihaino-japon izay le fahalalana ankapobeny moa zany amikeo anatin'izany fotsy dia misy boribory menamena eo afovoany. Niditra tao anaty firenena mikambana ny Japon tamin'ny taona 1950 sy 710. Olo malaza efa fantatra ihany koa marak'izay olo malaza izay moa zany tsingerin-androany dia tsy iza fa i Brad Pitt tsingerin-taona nahaterahany teraka tamin'ny taona 13 sy 710 ity mpilalao horonan-tsary amerikana ity Brad Pitt no anarany io izy io dia tena izy tokoa teraka tamin'ny taona 13 sy 710. Ankoatran'izay ihany koa dia mbola olo malaza anankiray sady tsara tarehy ihany koa dia tsy iza fa i Katie Holmes. Katie Holmes izay faly be mihitsy gaela tsy akaiky atsy hoe Katie Holmes hony teraka tamin'ny taona 770 sy 710 ity mpanakanto anankiray ity voainga antsika ny resaka hoe mariage nisy sy izy moa sy Tom Cruise dia io zao sary tamin'izy mbola lalao tao anatin'ny Dawson le teo aloha teo iny dia io sanany io dia izy nisarahan'izy roa moa zany le resaka finoana izay nampisaraka ny Tom Cruise izay vao tamin'ny alatsinainy teo naraditsika noronantsara ohatra tsika hoe izy mary zany Tom Cruise zany dia Katie Holmes ilay tena natsikaritra n'ity mpilalao ity ilay zanaka filoham-pirenena iny izy ny tena hoe tsikaritra hoe tena nafinatra naroronantsara tena be zanaka filoham-pirenena hita tara film indray zany tsika le tamin'ny Dawson koreto tsara tarehy dia tsara tarehy tokoa ity vehivavy anankiray ity dia mivadiny koa moa tsara tarehy misy fialonana be atsy amin'ny kaheny
tsy amin'ny Gaël ieny ary dia zay anketion sady mbola misy anankiray ihany koa mbola pire sady mpilalao tsara malaza ihany koa dia tsy iza fa i Christina Aguilera zay teraka tamin'ny taona 87 sady pire izy ty mpilalao tsary amerikana. Arakaraka tamin'ny Britney Spears izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny mbola kelikely tsika tamin'ny fa izy Britney Spears moa zany dia tena izy fotoana tena tsy misy avaratra be. Tsy misy avaratra tena fakala tanteraka mihitsy. Whitney Houston sy Mariah Carey dia ohatran'izany ihany koa i Britney Spears sy betsaka ny zavatra tantara tao anatin'izay nisy in'izay nisany hoe nisy ihany koa le resaka production zay label nahatonga ny zareo nisy fifandirana kely zay ihany koa anisan'izay fa tsy hoe tena zay dia zay le izy zany zay nisy iny tokony ianona ka izy ty amin'izao reto i Christina Aguilera amin'izao tena matavy be tena tsy ohatry ny intsony fa ozaka hoe aleo tsy nisy fotoana izy natavy be fa zao izy vao iny ena fa teo alohaloha teo tena natavy be mihitsy izy dia io moa zany efa sariny efa tamin'ny 2024 io fa nisy fotoana izy teo aloha teo tena natavy be dia zao izy miveriberina kely ihany fa tsy dia tena hoe miverina ohatry nisy taloha dia zay mahakasika andreo olo malaza zay ihany koa ny jour J antsika tamin'ity anio ity vereniko arabaina ireo zay manana tsingerin-taona ao amin'ity anio ity. Dia zay zany zay nisy jour J tamin'ity anio ity mino tokoa izay fa dia hoe anniversaire ny anina androany mitovitovy amin'ny Brad Pitt amin'ity anio ity io indray ho an'ny vehivavy indray zay mitovitovy ankety io misy androany dia na izany hoe zany efa ny almanaka ihany koa zay jour J ho an'ny malagasy dia mbola misy eo fa tsy mena satria isika manokana izany hoe maha-malagasy atsika dia natokana fandarana tokana mihitsy ny hoe jour J malagasy fa tsy natao tao anatina fandarana mba ahafahany teny hoe malagasy hafa ihany dia ndao antsika anaraka hira indray ary aloha amin'izao fotoana izao ho toy ny fandarana dia mivenety indray miaraka amin'ny miarana ao anatin'ny jour J. Irany hira vaovao koa izy tia hira vaovao mivoaka vao vetivety tamin'ny 17 décembre vao vetivety teo moa zany irany John Mayer sy Katy Perry Who You Love ny lohateny. Tonga ty ny farany taona ka andao ilalao miaraka amin'ny KOLO TV FM sy ny Génération 88.8 raha tia azo loka milay be amin'ity farany taona ity. Ndonge andra mivaliana ary ty fantany ity manomeza fandaharana miisa telo vokarin'ny KOLO TV FM tsy amin'ny fahita lavitra irery ihany fa amin'ny radio ihany koa. Alefasoriny valiteninao manomboka izao ka hatramin'ny fa 1 volana Desembre amin'ny 033 56 888 88 code KTV espace Denval Marina. Ity no ka miandry anareo console de jeux vidéo Nintendo Wii avy amin'ny Gascom, la référence en jeux vidéo. Izy fisarihana mataratsika hoe izy aminareo no omena an'io loka ngeza be io. Izay rehetra eto amin'ny KOLO TV FM dia amin'ny rary krismasy feno fifaliana sy taom-baovao mahafinaritra ho antsika rehetra. Mahafinaritra tsara be mipoziny miarana fa iny irany John Mayer sy Katy Perry io zany ohatry hoe nentina nataony zareo hira tantaran'izy roa kely mihitsy satria efa nisy fotoana zareo ohatry hoe saraka dia aveo miverina indray dia rehefa miverina zao dia namorona ny hira iny dia iny nivokatra izy roa kely fa hiditra ao anatin'ny question du jour indray tsika zao miarana iresaka nafinaritra be aloha anaty farangisosina le horonan-tsary teo le fiandohanina hatrany am-piafarany mihitsiny zany nafinaritra be mihitsiny na le fihetsika zareo anatin'le horonan-tsary fa ndao ararana ny question du jour indray andrano. Question du jour. Raha vao miresaka Noely sika, vao miresaka an'izay hoe Noely zay dia mazana ho andoha avokoa ny hoe guirlande. Taloha ny guirlande nentina nanaingona ny hazo Noely fotsiny, fa amin'izao nefa tsy vitsy kosa ny mampiasa ny guirlande hanaingona ny trano iray manontolo mihitsy. Dia izay guirlande izay no tanterina anatin'ny question du jour ho an'ny andrano hoe fa maninona tokoa raha ny guirlande no entina namariana an'izay hoe andro Noely izay. Fa maninona reo satria izay ny tian'ny olona
raha ny henoko efa taloha efa ela be tany moa zany dia hoe natonga an'izay hoe natao guirlande zay ny haingo ny hazo noely a dia nisy biby zany hoe biby ny hainga an'ilay izy biby le ala hitantsika ao an-trano reny dia tsy haiko hoe mipetraka ela be tao amin'ny toerana anankiray angamba n'ilay hazo noely anankiray iny a dia lasa feno nandendehana an'ilay ala zany izy feno trankala be ilay izy dia ohatra mipozina guirlande amin'izao reny zany ilay pozin'ilay trankala tamin'izany dia zay mieritretinyizay ny andohany tamin'izany zany ny ara-tantara henoko efa ela be tamin'izany Ary Gaël tsy mahay sanga olona mba mahay ihany indraindray Ie, mety ny ananty tantara reto igny ampy Gaël mety efa tany Allemagne tany ihany koa fa zao no tena ny andohany izy efa tany mihitsy tany nakavovo majikaiky zany tany ka zaho mihitsy nitandry rehefa manao ohatra hoe manao hoe ie na eny amin'ny teny allemande dia hoe ia za mahay tena ia zay ihany ie dia fantaritsy koa fa tena tany Allemagne tany ny andohany ty tantara ty nisy renim-pianakaviana anankiray zany eo am-panomanana ny noely ka rehefa manomana ny noely zay dia karakaraina atao madio tsara daholo ny trano rehetrarehetra dia manangana ny hazo noely dia haingona ny hazo noely ka ny aliny 4 volana desambra izy dia natory dia iny alina iny nefa zavatra magaga anazy efa nanadio trano faran'izay nanadio trano izy efa madio ny trano nefa mbola nisy ala ihany niakatra teo ambonin'le hazo noely ka rehefa niakatra teo le ala dia nanorim-ponenana teo mazava ho azy zany lasa nisy tranokala teo amin'le hazo noely dia rehefa tonga ary ngiabe noely iny aliny 4 volana desambra iny nahita an'le tranokala be deaibe teo amin'le hazo noely dia faly be izy dia ozy izy hoe tena nafinaritra be ozy tsy fanaingona ny hazo noely ty fa zao nefa faly sahirana izy satria faly izy milafony indray satria hoe matoa zany ny ala tafiakatra eo amin'iny hazo noely iny dia anisan'ny nankalaza ny noely ihany koa izy mariky ny faharavon'ny biby zay zany tamin'ny dadabe noely fa ihany koa milafony iray ihany koa nalahelo ihany izy sady somary sadaikatra satria le renim-pianakaviana efa sahirana nanadio trano nefa nisy ala indray zany niakatra teo amin'le hazo noely dia hoe mety hoe zany hoe diso fanantenana le renim-pianakaviana ka mba hisoroany amin'izay dia naka ny reny guirlande reny izy tamin'izany dia nohaingony tamin'ny alalan'ny reny guirlande reny tamin'izany ny guirlande zany mbola lokom-bolamena sy lokom-bola fotsifotsiny ihany nisy dia naingony tamin'ny alalan'iny ny hazo noely dia niainga teo ny fanaingona ny hazo noely tamin'ny alalan'ireny guirlande reny dia ihany koa tamin'izay noho izay hafalian'izay dia nomeny fanomezana be dia be mihoatra ny sasany zany le tokantrano kely zay nisy ala izay ary le ala nga tsy nahazo le ala tsy nahazo eny ariko tsy ny fanomezana nomeny dadabe noely an'le ala fotsiny tsy mitsoaha zany le trano le ala fa dia navela izy kosa efa niasa mafy nanaingo an'le hazo noely ve dia mbola hoe sorony dadabe noely ange tsara fanaraka izy indrindra raha vao endriny ankizany tokantrano any dia mahazo ny anjarany daholo zay mihitsy inona gasany anjaraka noely inona ny omeny dadabe noely ina zao nangatahany tsatsa efa sasa etro be zany nanao devoir tsara nanao devoir à la maison foana tsy mamalivaly ray aman-dreny tsy mamalivaly fa ndraindray fotsiny any ie dia zay raha izy ny andohan'ity guirlande ty dia indray tsara daholo fa efa kaiky izao dia ho avy indray dadabe noely ndraiky ho antsika rehetra dia isendrikely anaraka hira-dray aloha tsika ao ary hira gasy indray zao no arahantsika tonga dia eo amin'ny KOLO TV Kitana hoe eny tokoa toy ny ahoana indray ny feony kitany avy hatrany dia ambaraka izay tsy ampiana resabe intsony fa tonga dia teneniko izay feony kitany izay ho an'ny anio alarobia dia miresaka fitiavana amin'ny ankapobeny kitana ka ho an'ny alamady azy teraka ndraiky amin'ny 20 ny volana mars hatramin'ny 20 ny volana aprily dia ho ny kitana hoe fotoana hono izao hieritreretana paikady vaovao indray eo amin'ny resaka arabola atao raiky amin'ny 20 ny volana aprily hatramin'ny raiky amin'ny 20 ny volana may asofetrany ano ny any sy ny vazivazinao fa mety asosotra ny afo zany ady zao ro amin'ny 20 ny volana may hatramin'ny raiky amin'ny 20 ny volana jona aza atao amin'ny hafa hono izay tsy tianao atao amin'ny tenanao
Manarak'izay ho an'ny asortany roa amby roapolo ny volana jona hatramin'ny roa amby roapolo ny volana jolay. Fantaro ny andaninao ny fotoananao fa sarobidy tokoa ny fotoana. Alasady 3 amby roapolo ny volana jolay hatramin'ny 2 amby roapolo ny volana aogositra. Hoy kitana hoe mahaiza hony manindry fo amin'izay ataonao ary ezao alamy matrany ny saina. Asombola 3 amby roapolo ny volana aogositra hatramin'ny 1 amby roapolo ny volana septambra. Ilainy manodidina anao hony ny fahatongavana sy ny fahanatrehanao ny zava-misy anio. Manarak'izay ny ady mizana 2 amby roapolo ny volana septambra hatramin'ny 2 amby roapolo ny volana oktobra. Ny olona hony azo itokisana hony dia izay tsy mbola nivadika taminao fidifidio ihany ireo atao namana. Alakaraby 3 amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny 2 amby roapolo ny volana novambra. Ampio ireo mila vonjy aminao raha mbola azonao atao koa. Manarak'izay ny alakosy 3 amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny 1 amby roapolo ny volana desambra. Tsy amelanao irery ny olon-tsinao anio. Adijady 2 amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny 9 amby folo ny volana janoary. Azo idiranao lalina hoy ny fiainany hafa fa ny anao aloha atao milamina tsara. Adalo roapolo ny volana janoary hatramin'ny 4 amby folo ny volana febroary alohan'ny amaranantsika azy. Manana hoy ny fotoana akanaina fa ilainy vatanao zany ary farany ho any aloha izay teraka ny 5 amby folo ny volana febroary hatramin'ny 20 ny volana marsa dia hoy ny kitana hoe tandremo ny avy zanana be loatra sa ho lasa aretina eo indray zany. Dia zay reto ny feony kitana amin'ny ankapobeny mihitsy dia nona fa ampy hatrehanao ny tontolo andro amin'ity alarobia ity indray izay rehetrarehetra voalazay. Dia minisondray moa eto zany ny vazavazana Gaël. Hita kosa se Fahatsony ny toninandro ny andrany nefa dia raha toy Kan ianao tsy ka azoko nge mitovy dia Gaël zao. dia zao alama foana ny fiainana fa mikitana no ny tenan'izay fa tsy misy. Dia sy idirana lalina ny fiainany miarana sy misy tsisy idiranao zany. Zay tokoa fa fa mety tena misy mifandray mety ndraiky amin'izay nge mety hoe tsy tandrotandro hoe tena zay tokoa fa tena mety mifandraiky amin'izay tokoa nge le fiainanao dia marina tokoa zany aza dia dirana lalana ny olona fa ny anao aloha alamina tsara dia ao tsara. Zay makasitana isan'andro san'andro ane tsy voatery hoe mijanona amin'ny olona iray foana fa androany izy mety manome toninandro ny Gaël dia manaraka izy manome toninandronao izay mitovy toninandro amin'ny Gaël ihany koa. Fa maninona moa zany za foana ny tenena miarana. Kasandrireny Azadira miarana mihitsy ny aloha ny fiainako. Ie zay rehetra iny zay ny feony kitana otrozantsika amin'ny fanonteniany Gaël teo dia efa mey ihany izy asa mampimey ve io zavatra teneny fa tsy mampimey mampalahelo magaga. Ohatra mampalahelo nefa magaga rehefa azoina. Ndao vetrana azy ireny zay vaovao matsikay. Afakely, tena afakely, tena masikay. Tany Chine tany ireny se ity tantara anankiray ity lehilahy anankiray antsoina hoe Xiwei zany hoe lehilahy sinoa moa zany izy ity. Xiwei ny anaran'ilay lehilahy ary somary nagaga tamin'ny 10 novambra lasa teo moa zany izy no nisy lozana azo azy tamin'ny toeram-piasanany dia zany hoe tapaka zany ny tanany ohatrany hoe tapaka ny tanany ilany zany tapaka dia nefa ny rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly izy zany dia tsy maintsy hoe hitanao ilay ny amputena tena nesorina tanteraka zany ilay tanana dia nefa rehefa nitsabona dia hita hoe mbola azo averina amin'ny plasiny ihany ilay tanana. Dia nesorina zany ilay tanana fa kosa napetraka eny amin'ny cheville zany hoe ry amin'ny tongotra ery zany napetraka teo natao le greffage ireny zany dia napetraka io zao ny sary io dia lasa mifanakaiky zao ny tanany tongony sy ny tanany. Natao any amin'ny tongony tanany. Ie zay eo indrindratsika izao natonga anazy napetraka teny zany mba tsy ho faty ilay tanana. Satria raha ohatra ka ho apetraka fotsiny iny dia lasa mihintsana ny nofona ohatran'izany dia lasa maty ny tanana iny rehefa miala amin'ny vatana fa apetraka eny amin'ny tongotra zany izy mba ho velona zany eo zany toerana mety mba ohatrany hoe avelona tsara ihany koa an'ilay tanana mandra-pametaka anazy indray. Ay ve fa mbola apetaka eo amin'ny tena tanany ihany. Satria ilay izy zay le nitenentsika teo mbola azo averina amin'ny plasiny zany ilay tanana na dia efa nesorina arany ka mba tsy hahafaty an'ilay tanana tanteraka dia napetraka teny amin'ny cheville aloha ery amin'ny tongotra ery amin'ny faladia ery aloha ilay tanana mba tsy ho faty dia rehefa taty amin'ny 10 décembre moa zany tamin'ny 10 décembre lasa teo ilay izy vao naverana napetaka indray ny tanany ity namana ity dia somary nampalahelo ilay izy nefa nahagaga ihany nahita an'izay hoe napetraka teny amin'ny tongotra
tongotra ny tanana dia aveo naverina teny amin'ny tanana ny tanana dia tena mifoky manontolo fa tena paotsatroka ho an'ireo reo mpitsabo reo mpitsabo mihitsy zany tena hoe nanao ny asany tsara nanao izay faraherin'ny zareo a fa raha olona sasany zany tapahany tananao dia izay zany ianao tsy tanana vita hatreny aminao fa izareo zany tena nitady ny hevitra rehetra navotana ny tanany ity igzy ity a ka dia napetraka teny amin'ny tongotra ny tanany gzy a ary aveo naverina teny amin'ny tanana ny tanany ary zany ihany koa dia tena anisan'ny toetra tokony alain'ireo mpitsabo tahaka eto amintsika satria ny ankamaroany zany amin'izao fotoan'izao efa tsy dia hoe miraharaha loatra an'izay fa hoe miaha amin'ny zavatra hafa indray kazange zay fa eo ihany koa le entimana le samihafa be mety mbola tsy hananantsika ny fitaovana na le zavatra le vy le nanametahana le izy teo amin'ny cheville ary eo ihany koa ny trakefa mety eo ihany hoe misy hoe nialana soatra zany fa eo amin'ny entimanana ihany koa mety anisany hoe mbola lesoka zany zay raha ohatra ka hoe eto amintsika fa tena paotsatroka fa tena ndraika dia fa intanana iny tsy afaka mihetsika ohatra hoe maka zavatra tsy afaka mihetsika aloha le izy fa mba hoe petaka fotsiny mba ho velona foana le izy a fa zay tokoa reto na tonga nanaovana an'ity vaovao matsikaiko ity sao dia mieritreritrareo hoe ampome anareo fotsiny dia agaga sy atalanjona anareo fotsiny a fa karazana tsindro-paingotra mba hampatonga saina ny tsirairay ihany koa ny antony nanaovana an'ity raha tadiditsika ilay hoe biby anankitelo samihafa avy amin'ny toerana samihafa biby tokony ifandramatra rehefa hifankahita kanefa dia mifankatia dia mifankatia tokoa lesona ho antsika olombelona izy ireny dia mbola lesona anankiray fotsiny natolotra ho androanytsina ho an'ny rehetrarehetra le izy satria ny mpitsabo ihany koa dia natao amin'ny elona efa vita somatsara zany sosa efa vita tamin'ny folo novambra lasa teo izy no tratran'izay loza izay tao ampiasana tamin'ny folo desambra teo kosa no naverina tamin'ny laona indray ny tanany raha ohatra iny mantsika hoe tena tapaka taretra dia nataoko davetrany dia tanan'olo-kafa nanaovana greffage hafa indray fa afitra le izy zany dia mbola sarotra be koa ngely hoe hitady tanan'olona hafa e satria raha hitady tanan'olona hafa ianao mety tsy hifanaraka amin'ny tsy ho compatible aminao indray ny tanan'ilay olona iny dia aleo ny tanany ihany no atao tanany zay indray zany mahakasika ny zay indray ny vaovao matsikaiko tsy matsikaiko moa zany fa mahagaga mafinaritra ny manohana ny fo ihany koa satria hain'olombelona zao ny lalaovana ao anaty le zavatra avitra somatsara nefa ny gzy avitra tsara i gzy hoe eny areto fa dia isento anatin'ny raha isaitsenany iny avitra somatsara avitra ingidi anaka iny tinginao anaka ila malangata vahiny ila vahiny izao dia zao na tika le ina ny lohateny ila tika anao hitany vava mijely le aveo mijely anao ila vetsany Manan-tantara-pitiavana tena niavaka ve ianareo roa zarao aminay izany satria manomana hetsika goavana ny Kolo TV FM ho an'ny tantara-pitiavana tsara indrindra ka soratiny izao ary ny tantaranareo roa kely ataovy anaty valopy ary iteroty amin'ny Kolo TV FM rubrique ex somagel na alefaso amin'ny alalan'ny mailaka amin'ny info@cool.mg fanazavana fanampiny 034 07 888 22. Zay indrindra zany nirina ira vaovao any Beyoncé ihany koa izy iny zao tsika tonga dia hiaraka ilalao indray hiaraka aminay sy miarana rery moa zany ny eto hiaraka ilalao tsika amin'ny 033 65 888 88 amin'ity anio ity loka farany sisa zany dia bondachat roa alina ariary avy amin'ny gascom no omena atsika amin'ity zao fotoana izao dia efa tonga dia miandry ny antsonareo izahay 033 65 800 meraba tompoko merabo efa tafiditra ianao izy any miantso tsy maheno mihitsy tsy maheno anao mihitsy izahay ry namana rehefa aveo ngamba mamerina miantso fa tena misy olana kely amin'ny réseau zay merabo allo allo ma efa maheno zay iza le miantso iza le miantso azafady eny ary tonga dia ary lalao aminay allo ohatrany tsy maheno anao mihitsy izahay tena tsy maheno anao mihitsy izahay
eny ary dia ndao atsika tonga dia ilalao fanontaniana voalohany avy hatrany angambany napetrako aminao hoe milazay ianao a chiffre anankitelo ao anatin'ny laharan-tarobiantsika. 5, 6, 8. Allô? Tsy eny mihitsy zavatra teneninao. 8, 5, 6. 8, 5, 6 marina. Ie, fanontaniana manaraka indray mahakasika ianao fa efa mpanaraka ny koltivy foana. Fanontaniana mahakasika ny fandaharana eto hoe misy fandaharana anankiray izay jour J amin'ny teny malagasy izy io, resahana ny tranga sy ny fahaterahan'ireo olo malaza eto amintsika. Ina ary ny anaran'ny fandaharana io? Vao nyteneko teo fandaharana izay anaovana ny daty manan-tantara eto Madagasikara. Isaky ny amin'ny valora latsaka io izy io. Olo malaza? Daty nanamarika tamin'ny tian'io ity raha jour J ny amin'ny fiteny frantsay inona indrindra izy amin'ny gasy. Fandaharana izy io. Le voalohany rehefa mahita lizy ianao ohatra ny mahita sanandrinam-pomerina jour J andro manan-tantara amin'ny tian'io ity inona le izy, zany hoe amin'ny tian'io ity ohatr'izay fandaharana isaky ny amin'ny valora latsaka eo. Inona ny anaran'le fandaharana? Marina ny valy teninao. Fanontaniana manaraka indray ary inona ary no renivohitry iza no renivohitry Indonésia? Azafady? Zany hoe fahalalana akapobe ihany kosa ve zany dia sarotra. Ina indray ary ny renivohitry Frantsa e? Appel manaraka efa tara lasa izy. Raisina avy hatrany ianao izy ilay miantso? Avy any Manakambahiny. Tonga dia fanontaniana voalohany avy hatrany any nanomboka isaky ny inona misy tsena Mahamasina? Isavy ary izay no manolotra ny fandaharana Génération 88.8. Anankiefatra. Dia isavy? Ina dia Gaël dia Miarana. Zao ary ny fanontaniana manaraka indray nandefa milazary mpanakanto anankiray efa nalefanay teo ny hirana tamin'ny tian'io ity teo tamin'ny fandaharana. Maromaro ny efa hirana antsika teo dia milazary mpanakanto iray tamin'ireny izy ny hitanao. Beyoncé. Efa miresaka an'izay mpanakanto izay ihany fanontaniako manaraka indray milazara olo malaza izay nanana tsingeritaona naterahana androany tanatin'ny jour J. Avy any ivelany io Ary farany ary fanontaniana mipetraka dia hoe inona no arahanao eto amin'ny KOLO TV rehefa amin'ny 7 ora latsaka fefany isaky ny sabotsy? Aizo? Aiza kosa e. Mateo manolotra azy, aizo efa sopapa amin'ny... Eno, afa diso le valim-panontaniana ka. Eny ary. Dia aloha menanao loka ary avy any amin'ny Gascom, ino izy teo moa? Ondasana, roa alina ary terrestre namantsika ambadika ao ny anaranao. Dia izay moa zany ny lalao ny arana tamin'ny tian'io ity somaromaro ihany ireo antso nefa nanamarina daholo aloha ireo olona rehetra ireo. Efa torohevitra fotsiny ho antsika rehetra izay mbola te handray anjara dia manarahana tsy tapaka dia aza misaraka amin'ny fahitalavitra mihitsy na ny onjam-peo ihany koa satria misy daholo ny fanontaniana mahakasika na ny fahitalavitra na ny onjam-peo. Dia ndao antsika noho ny fandaharana ihany ao anatin'ny infotrafiky fa alohan'izay azadino fa amin'ny alatsinainy izao no maka ny loka ianareo aty amin'ny KOLO TV eto ny fanamarinana anareo hoe tena ianao marina tiana ianao zatsy izay tonga aty izay amin'ny alatsinainy tontolo ny andro manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro izay andalovanao ao anelanelan'izay. Ndao atao dia infotrafiky miaraka aminay sy miarana. Ao anatin'ny embouteillage, mijanona eto amin'ny KOLO FM. Infotrafic.
fahavaratra tokoa zao ny andro rehefa andro fahavaratra tahaka izao no ahitana ny tena hoe tena tonga dia ataoko amin'izay fomba fiteny izay mihitsy hoe avo rehetra ny tsirairay satria raha ny omaly zao ny zavatra tsikaritra zany dia tena saika tsisy lalana tsony ny petite vitesse ray manontolo iny satria tonga ny rano zany efa tafiakatra aty amin'ny lohalika ny fako ihany koa dia efa mitsingevana eraky ny tanàna dia efa tena mahamenatra ry reto a izay zany torohevitra foana sady fampitezana no atao hoe tao fandaharana le manarinary fako eto sy eroa aza dia atao loatra fa rehefa fahavaratra tahaka izao dia sahirantsika ary anisany manimba ny tontolo iainana raha teo moa zany. Tsy vitany tontolo iainana ihany fa hatramin'ny aretina ihany koa amin'izao fotoan'izao izay efa fantatra eraky ny vaovao rehetrarehetra ny hoe aretina pesta. Ny aretina pesta izay efa avy amin'ny voalavo dia sarotsarotra kokoa satria amin'izao fotoan'izao raha eto Antananarivo ny fako izay tongangana betsaka tena ataoko hoe sarotra be amiko ny teny hoe mety engany mba sanatria tsy ho tonga eto fa mba hisy fandraisana andraikitra lehibe ho raisina fa raha izao no mitohy tonga dia tonga eto Antananarivo izy satria zara ary amin'ny fako be ohatran'izao dia vao mainka hisian'ny voalavo sy ny aretina izany. Ny fako tena anisan'ny ankafizin'ny voalavo mihitsy dia izay zany mba teny atsipo any rehetrarehetra ny tompona andraikitra mahefa ihany koa satria vao mahita dabapako ianao izay dia efa fako efa tsy ao anatin'le daba intsony zany le fako fa efa avy hatrany dia miraraka eraky ny tanàna eraky ny arabe iny dia somary tranga mahamenatra ihany raha ny tena moa zany anentana hoe aza ririny eraky ny tanàna ny fako fa ataovy anaty dabapako sy ny olona anazy raha moa efa tena tsisy tsony fa efa tena feno dia feno dia inona moa zany torohevitra toro amin'izay fa dia samy reto mandray ny andraikiny ny tompony andraikitra tsirairay avy tsirairay ny olombelona tsirairay avy ihany koa ny olon-tsotra ihany koa aza dia manampitrotraka fa aprimo ny fakonao dia any an-trano angonina iny. Ankoatr'izay ihany koa fitarainan'olona izay ny ambony kanda anisany tena fitarainana lehibe tokoa ary eto no zavatra anamarinana hoe miantso hatrany izy ireo ny jiso sy rano malagasy mandraky tiany anio nanomboka tamin'ny alahady teo saingy kosa tsy misy mandray telefona izy ireo mandraky tiany anio tena voateo le olona ny antso mandraky tiany anio misone libre ny telefona ny jirama mandraky tiany andreo mbola tsy tonga inona ny olana eny ambolo-kandrina tamin'ireny orambe reny tamin'ny herinandro farany herinandro iny dia nisy poto ny enjery dia poto izay hoe rehefa namboarany jirama teny le poto naverina lasa surtension zany niakatra be foana ny tension jiro eny amin'izao fotoana izao ka simba avokoa ny fitaovan'ireo olona rehetrarehetra ny fahitalavitra ny frigidaire ny rehetrarehetra ihany koa izay nangatahana mihitsy moa zany ho an'ny mpanao gazety andinika manokana ho any amin'ny toerana ambolo-kandrina amin'izao fotoana izao hijery manokana an'izay zavatra izay ny mpanao gazety rehetra mihitsy satria ny olana dia hoe simba avokoa ny entan'izy ireo ambolo-kandrina trano maromaro izy ireo vokatra ilay hoe nanamboarana azy ve tsy fantatra izay fa hoe taoriana nanamboarany jiraman'ilay poto dia tena miakatra foana tension vao mamelona jiro miakatra dia izay hoe tonga dia tena hoe pianatra ireo daholo aloha zany ny herinaratra ny ao an-tokantrano trano maromaro izy eny dia izay ny hoe piany amin'izao fotoana zany hoe tsy mandeha izy amin'izao fotoana izao satria raha vao mandefa izy mandefa miantso ny jirama tsisy mandray misone libre tsy fa tsisy mandray izay ny zavatra ambarany efa ely izy ireo ary efa fitarainana raha ohatra izy ireo ny teny izy nandeha teny ihany fa anio efa larobia lahady le izy nanomboka mandraky tiany anio efatrandro zany mbola tsy nisy nandray na olona iray ary hoe hijery manokana an'izay ny jirama eny ambolo-kandrina ka dia tena fitarainana alahelo ny endry satria voalohany simba avokoa ny fitaovana izay efa niarina firy taona teo ihany koa ny hoe mety hoe fahamaizany trano sanatria raha toka tena miakatra loatra ny jiro ny fahavaratra ihany koa izay mitohy amin'izao fotoana izao dia izay ny fitarainana ny antso izy mpanao ratsy manararoatra amin'izany maizina zany mpanao ratsy ny mpivarotra ihany koa dia miditra anaty fatiantoka anatin'izany raha toka mampiasa an'ireny tena simba avokoa izay ny zavatra nambarana moa zany ka dia hoe mila jerena manokana io moa zany hoe ho an'ny aina aman-jery ny antso mpanao gazety izy amin'izao fotoana izao hoe mba tongava mijereny voalohany zay faharoa ihany koa dia eo ihany koa le hoe mila fandraisana andraikitra tokoa hoe ny jirama marina fa hoe ny jirama dia betsaka ny asany fa na izany ara reny zavatra reny tokony mila jereny akaiky satria manimba ny zavatra ny olona tokantrano ihany amin'izao moa tsy haiko loatra le zavatra satria efa nisan'ny teny le hoe mbanao taratasy dia hoe zay zavatra rehetra voan'ny jiro dia manoratra hoe reto avy ny simba nandritra an'ireny zavatra ireny iza ny rembourser an'ireny fanontaniana mipetraka izay baraingo tsika tsy afaka mamaly an'izay
fa zay le fitarainan'ny olona zay zavatra azondraroa atao mihitsy zay hoe mangataka hoe averina zavatra simba kanefa zay araka ten'izay tenenizina zay hoe tsy fantatra hoe izy anao merina anazy eo ihany ko zay ny amin'izao fotoan'izao ihany ko atao anaty krizy a sarotra ny tena hoe amoahana vola sy hoe hividianana entana vaovao no ely ary ty moa efa ataoko hoe betsaka amin'ny teny efa nanomboka taona maro zay hoe krizy mafy fa zay le izy zay hoe mila tokony diniana manokana ny momba an'izay a fa avaratra ny andro azy nitarika mahaleo zay ka mila tsy maintsy diniana ny momba an'izay antso atsona moa zany ho an'ny jero sy rano malagasy raha maheno izy amin'izao fotoan'izao mba hijery manokana an'izay eny ambolikandrina izay a faharoa ihany koa dia hoe atsona ihany koa zany mpanao gazety ozy izy a mba hoe ho avy eny mba hijerijery ihany koa hoe ohatr'izao ny zavatra mitrangy eny amin'izao fotoana izao tena efa miantso vonjy ny olona eny ambolikandrina ka mba jereo toritompona ndraikitra amin'izay dia zay ihany koa ny fototrafika antsika zany tamin'ny ity anio ity aloha tsika naraka hira dia aorianan'izay ny fampahafantarana ny oronan-tsary andeha anio alina ndao mahitanao lasa saina dia vavery tsy fananiko fa ny voko no maleny ka ty le teniko fazy raika voteny menatra orzoba menatra kasanatry menatra orzoba menatra ikozandry menatra matona metraka antifasy ty menatra ao anatiko menatra ao aky kasy tantiko mahitanao sanandro toy izany mampisaly makarary miantsoantso ny tomany ka tsy tantiko le toetranao manaiky hatrany hatrany mampidoboka amin'ny fo manakorotana ny tany nefa aizy ilay fitiavana makaizy nefa aizy ilay fitiavana atraisy ka omekonao niry omekonao reteny omekonao foko omekonao roneny
Fémilia zay indray ny lohatenin'ny horonan-tsary izay arahantsika androany alina amin'ny sivy ora latsaka fahatelony eo moa izany no anarahantsika anazy iny, izany hoe aorianan'ny kolotsara moa izany mazava ho azy satria larobia androany dia manaraka ny kolotsaritsika. Aza adino koa aza donona ihany koa isaky ny alarobia tahaka izao dia amin'ny atoandrotoandro antsika manaraka n'ilay horonantantara kely mitohy natolotra ho any ankizy moa izany izy ty H2O resaka zazavavindrano anankitelo izay izy ty dia izay koa no arahantsika eto amin'ny TV rehefa tolatolakandro iny. Ny kolotsara moa zany izay miaraka amin'ny heja amin'ny tian'io ity ny vahiny ingamy soa. Ramatokely Minsoa dia izay avy family miaraka amin'ny Robert De Niro, Diana Agron izay hitantsika tao anatin'ny Glee tena nahafantarana azy iny. Betsabetsaka ny anisan'ny hoe ary tsara ity horonan-tsary ity amin'ny tian'io ity moa zany dia izay. Fampatsivana kely ny lalao izay ataontsika eto amin'ny KOLO FM ny momba n'ilay hoe lalao somaisy moa zany le KTV espace dia mametraka valy anankitelo ianao ireo fandarana izay vokarin'ny KOLO sy vokarin'ny KOLO FM. Aza adino eny amin'ny farany mametraka ny anaranao feno ilaina dia ilaina tokoa izy aza matahotra nefa na ohatra ka mbola tsy nametraka anao teo aloha teo fa voaray hatrany ireny somaisinao ireny fa raisinay hatrany amin'ny fotoana izay anaovana ny fisarihana dia voaray hatrany ny anaranao. Fa manaraka eto kosa zany manomboka eto kosa dia aza adino ny mametraka ny anaranao feno eny amin'ny farany tahaka izay ihany koa ny ilay lalao momba ny mpifankatia izay ho tanterinareo indray. Maninona? Lalaoan'ny mpifankatia dia tonga aty amin'ny KOLO zany nareo manatitra an'ilay taratasy sao dia gafinareo hoe aiza no aterina ilay izy ety amin'ny KOLO rodidiga aixomagela no anateranareo an'ilay roman kelynareo zany dia atao anaty valopy izy iny ampiana ny adresy mazava tsara sy ny anarana feno dia raha toa ka hoe amin'ny alalan'ny mailaka kosa dia ny info@cool.mg zay no androatanao an'ilay taratasy zany an'ilay roman anareo roa mareka tony fa tantara tsy foroniny izy io fa tantara ny ainanareo ary nareo roa kosa amin'izao dia efa mpivady soma tsara zay mahakasika an'iny. Dia izay ihany koa no mahakasika ny fandarana amin'ny tian'io ity ny Génération 88.8 eto izay dia efa manamarika hatrany fa dia amin'ny zoma 20 ny volana décembre indray tsika vao miona amin'ny Génération 88.8 dia izay zany mazotoa daholo tsika rehetra isora ny excellence beauté nanao ny taovolo sy ny tarehy. Génération zany rapitso. Tsisy Génération 88.8 amin'ny rapitso fa afaka rapitso zany hoe amin'ny zoma ao anatin'ny fividianana antsika no iresaka ndray ity mazotoa daholo tsika rehetra dia sur Génération 88.8 FM et Valamval FM, Valamval Poul,